Am'izao andro izao mihitsy no mahaeto antsika tsirairay. Meriko ny mandeha am'izao andro zao mihitsy no maheto antsika ankehitriny. Zany no loha hevitra hodiniantsika amin'ity androany ity manasanao amin'ny fitiavana. Anabavy malala isany ry mpiara-midinika namana amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompontsika ilay tantana ny fiainantsika no anolorako ny arahaba ho mampirarian-tsoa ho anao sy ny ankohonanao. Tafahoana soamantsara indray isika amin'ity alakamisy faharoa ambin'ny folo ny volana Jona ity. Tafahoana miaraka mandinika izao ten'Andriamanitra izao. Ny faniriana dia engane mba hitondra soa antsika hatrany hatrany ny fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra andeha ary araka hivavaka isika. Rainay ao izay ny an-danitra, misotranao indray izay no ny tombotsoa lehibe izay omenao anay ka hanananay ity fotoana ity andinianay miaraka mandinika ny teninao. Tsy mendrika izahay, mpanompo tsy mahasoa kanefa dia menao izany tombotsoa izany. Koa mangataka izahay Tompo, manadiovanay, mamelany helokay. Ankehitriny ary mangataka ny fanena masina izay mba hampitoeranao te-amponay ka andraisanay tsara ny teninao sy izay lesona sahaza ho anay etrehanay ny fiainana izay mbola omenao anay tsirairay avy. Petraka ampelantananao ary zany rehetra zany, vavaka tonoina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitantsika moa fa efa miditra indray tsika amin'ny tantaran'ny Estera hatramin'ny omaly. Dia ny lohatenitsika androany dia manao hoe am'izao andro izao mihitsy. Inona moa no mitranga androany? Hitantsika tsara amin'ny zavatra nitranga dia izao hoe fironana mampalahelo amin'ny kristiana sasany ny mifantoka amin'ny teboka sarotra amin'ny faminaniana ara-Baiboly. Dia indraindray tavela eo ary hitantsika fa miakaiky ny fotoan'ny fizan-toetra ary mety hiorina amin'ny fahatahorana ny fandiniana faminaniana isika ka hany ka zavatsarotra ny fantohana fa tsy ny fiafaran-tantara izay ampanantenan'Andriamanitra antsika. Misy tokoa toe zavatra izay to sarotra mandinika ny faminaniana dia indraindray alaim-panahy hijanona eo isika. Ry mpiara-midinika namana, aza mijanona eo, tohizo ny fandiniana. Fantatrao ve ny fiafaran'ny tantara? Andriamanitra dia mampanantena antsika ho avy mamirapiratra ho an'ny tsirairay avy satria Andriamanitra dia mahafantatra ny fizotron'ny tantara. Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra mitranga eo fiainantsika. Tsy hafenimpenin'Andriamanitra amintsika ny ho avy. Ary tena sehon'Andriamanitra amintsika izay hitranga hatramin'ny farany. Eny, fa na dia ny fomba makivakintsika ny tantara aza dia sehon'Andriamanitra antsika. Ry mpiara-midinika namana, manome fanantenana mandrakariva ho antsika Andriamanitra. Marina tokoa fa misy ireo zavatra mampatahotra antsika, mety hampangovotra aza kanefa na izany na tsy izany aza Andriamanitra eo foana. Rehefa mandinika ny andro pahorinany ainan'i Jakoba isika dia indraindray toa alaim-panahy atahotra. Ry mpiara-midinika namana, eo mandrakariva Andriamanitra. Tadio tsara, Andriamanitra no mifehy ny tantara. Azo antoka ny fitantanany antsika ary ny teny fikasany dia omeny ho an'ny zanany matondo ianao ao anatiny izany. Tadio tsara fa rehefa naninjika ilay fiangonana Satana amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia niditra an-tsehatr'Andriamanitra hamonjy andravehivavy ilay fiangonana izany. Na inona fanenjehina ataon'ny Satana, Andriamanitra ry mpiara-midinika namana dia vonona mandrakariva hamonjy ny zanany. Ary izay ny tantaran'i Estera. Ny tantaran'i Estera dia tandido ny fitantanan'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra ny zava-tsarotra iainan'ny fiangonana ankehitriny. Inona tokoa moa ny zavatra nisy teo amin'ny tantaran'i Estera? Fantatsika tsara fa Estera dia hitan'ny mpanjaka izy. Zao ny voalaza amin'ny Estera 5:1-2. Andinina izay hitantsika teo amin'ny écran miverimberina teo hoe ary no hitan'ny mpanjaka fa indro Estera
vadiny mpanjaka dia nitsangana teo izy dia nahita fity teo masony izy ary ny mpanjaka nanolo an'i Estera tamin'ity mbolamena zay teny an-tanany dia nanatona kosa Estera ka nanendry ny lohany tena. Ny tinambara dia zao no nitany mpanjaka i Estera tadio fa misy manara-maso isika hitan'ny olona isika dia nafinaritra nahita fity teo mason'ny mpanjaka Estera. Ry mpiara-midinika namana iriko ihany koa izay rehetra mahita anao androany dia mahita fitia aminao. Ny tantaran'i Estera reto dia zao ahitana mpanjaka vavy tsara tarehy mitana anjara toerana fototra amin'ny tantara ary mampiasa amin'ny fomba mahery vaika Andriamanitra mba amonjena ny olona. Zao no zatra nitranga mantsy tamin'izay fotoana izay. Nisy olana nitranga tao amin'ny fanjakana ary nisy eritreritra mihitsy izy hoe andeha famonoana sy andringanana ny jiosy mpiray firenena amin'ny Estera. Ary tamin'izay fotoana izay Mordekay zay nitaizany Estera dia zao nolazainy Mordekay eo amin'ny Estera 4:7 manao hoe ary Mordekay nampitondra valiny tamin'ny Estera hoe aza manao anakapo fa afaka mihoatra ny amin'ny jiosy rehetra ianao saingy ohatran'ny mpanjaka. Ary raha mangina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia hisy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy fa ianao sy ny mpianakavin'irainao kosa dia haringana. Ary iza ny malala fa angamba amin'izao andro izao mihitsy no hanandratana anao amin'ny fanjakana. Ry mpiara-midinika namana, ho amin'izao andro izao mihitsy no maheto antsika ankehitriny. Taitra Estera nahita izany toe-javatra izany. Ry mpiara-midinika namana, naorin'Andriamanitra mba hiatrika fotoana manokana amin'ny tantara ny fiangonan'Andriamanitra. Ary zao ny zavatra misy anefa ho amin'izao tontolo izao mihitsy, ho amin'izao andro izao mihitsy no maheto antsika ankehitriny. Hitan'i Estera ary fa tsy irery izy raha hiatrika ny fanenjena ataony Amana. I Amana mantsy ilay mikasa hamono ny mpiray tanindrazana aminy. Fa nafinaritra nahita fity teo mason'ny mpanjaka Estera. Ry mpiara-midinika namana, dia ampahery anao eo ny hatrehan'ny toe-javatra, eo amin'ny hatrehan'ny fanenjena ataon'ny Satana, dia tia ampahery anao tsy irery isika raha miditra ao anatin'ny vanim-potoana farany amin'ity tantaran'ity tany ity. Tsy irery ianao. Miandany amintsika mandrakariva Andriamanitra ary mitady ny fomba hanafahana antsika izy amin'ny zany. Ry mpiara-midinika namana isany tsara fiafarana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ity tantara ity. Dia ny fanerenany keo ho tsara fiafarana ihany keo ny tantara mpiainanao tahaka an'izany tantara izany. Satria Andriamanitra eo mandrakariva. Ho amin'izao andro izao mihitsy ary no maheto antsika ankehitriny. Taovy zava-dehibe ny fisianao eo amin'ny toerana rehetrarehetra izay manodidina anao. Andriamanitra ny hitantsika tsirairay avy ka mba irina araka ny teny teo ho tsara fiafarana ny tontolo andronao androany tahaka ny mahatsara fiafarana ny tantarandry Estera. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitro, indreza ny fientanentany ny hafalianay mandrefa ianao no mifehy tantara. Ianao dia tsy mamela anay ho irery ary mafantatra ny fizoton'ny tantara rehetra. Eny afantatra ao aza ny fiafarana tsara io amin'ny tantara ny tany. Tompo malalo, ampio izay mba hino androany fa mba ho tsara fiafaranako ny tantaram-piainanay satria eo ianao. Dia mitahery ty mpiara-midinika amiko reto, mitahihana tsirairay avy amin'anaran'i Jesosy. Amen.